Information. Anatanteraka fitorinan-kira ara-pilazantsara goavana iompana amin'ny fitoriana sy fanandratana ny TDL ny alahady faevatra ny volana Jona ho avy izao etsy Antsahamanitra. Saika ho hita mandritra ny fampisehoana avokoa ireo hira nafantarana ny tarika dia ny tao amin'ny hirakira voalohany sy ny hirakira faharoa. Marina fanomboka amin'ny rora sasany fampisehoana ka 4,000 ny tapakila tsotra, R1,000 kosa ny famandria-toerana. Ny hetsika izay ataonay fitoriana sy fanandratana indrindra fanomezam-boninahitra an Jesosy ny zavatra izay ho ataonay amin'ny 4 juillet ho avy izao. Ny hira ho ataonay dia hira ny volume 1 rehetrarehetra dia ny hira 5 amin'ny volume 2. Raha mbola misy moa fotoana dia mbola manana hira ihany izay akoatran'izay. Dia manentana anareo rehetrarehetra ho anareo rehetra izay nakafiny fiderana, ho anao izay nahazo fampaherezana, ho anao izay nahazo hoe aim-panata ao anatin'ny hira izay nataonay dia manentana anao izay ho tonga ao Antsahamanitra amin'ny 4 juillet ho avy izao. Dia tongava daholo ianareo ankizy kely rehetrarehetra dia tena entaniko ianareo tsy ho adiniko mihitsy ianareo. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.